Tafatsangana eto toliara ny fikambanana AMM ka nampahafantarina tetsy amin'ny Basia eto toliara ireo mpikambana ao aminy. Tanjon'ity fikambanana ity ampivoatsy ny faritra Androy sy ampitambatra ny zanaky ny Atandroy. Fanehoana amin'ny fomba ofisialy ny fitsanganany fikambanana amin'ny Malaky eto toliara. Efa nisy dia nataonay taty talohan'izao izay nampahafantatra ny fisian'ny fikambanana fa amin'izao fotoana zao zany efa mitsangana ara-pomba ofisialy ny fikambanana amin'ny ny tanjona moa zany dia ataontsika hoe araky ny efa resahako ny benibeny voalohany indrindra moa ny Andromiavotry Malaky dia tsy maintsy hosokafana manerana ny Madagasikara dia ny hampitambatra ny zanaky Androy rehetra na inona firehana misy anao na inona indrindra ny fanaovana politika dia ny Androy rehefa miresaka ny tombotsoan'ny Androy zany dia tokony mitambatra ny zanaky Androy. Zay ny tanjony fikambanana Bureau National ny Andromiavotry Malaky dia manohana zato isan-jato ny fitondrana amin'izao fotoana izao izay tarihiny filoha Hera Jonary Mapiano. Manohana fitondrana misy amin'izao ity fikambanana ity ary hatsangana maneran'ny Madagasikara. Omby efatra ny vonoina mba ho nofokena mitam-pihavanana.